Faly miarabantsika rehetra dia manonona ny fiadanan'ny tompo Jesosy atao anatin'izao fifampizarana izao indray isika ihany koa dia mandray amin'ny tompo Jesosy ary indrindra mikatsaka ny fahamarinany amin'ny alalan'izao fifampizarantsika ety amin'ity tambajotra izao ararodintsika ny zavatra rehetra. Manamarina ihany koa ny soratra masina hoe ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa mahasoa an'izay rehetra tia an'Andriamanitra, izay rehetra tian'Andriamanitra. Ny lohahevitra hitondrantsika fifampizarana anio dia mikasika ny bibilava, ny serpent izany. Ny hevitra izany sy ny fahamarinana ao ambadika izany ao amin'ny Baiboly. Zay zany no hitondrantsika fifampizarana ataon'io sy ifampaherezantsika indray hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra Tsotoa sy Jesosy Kristy zanany. Izy ity dia fiangaviana olona anankiray tany amin'ny page YouTube namana mpanaraka mahafatrapo dia nanontany izy aparturan'ny publication izay nataontsika sy napetrakitsika teto tahaka an'ireny célébration an'ny Mbappé tamin'ny championnat du monde de football ireny zany. Dia nisy an'ilay célébration nataony nga Mbappé miendrika bibilava ny hitondrantsika fanazavana hoe manimby petsaka an'ilay fietsehana serpent Ouroboros izay hitantsika any amin'ny civilisation égyptienne milaza any amin'ireo dragona sy serpent izay manana ny signification an'ny éternité, ny lohany mihinana ny rambony tsy manam-pahatamperana fa ao anatin'izay le hoe manana ny signification any mameky sariny éternité izay ilay célébration zany zay efa nitondrantsika fanazavana jirenareo ny vidéo YouTube na ny Facebook any alohany dia notsindritsika tao anatin'izay fa ny éternité ny mandrakizay dia ao amin'Andriamanitra Tsotoa ihany, fa isika moa eto dia mizara foana isan'andro isan'ora fa ny demony, ny fanaratsy, ny devoly dia manao usurpation foana ary te hilahatra amin'Andriamanitra Tsotoa, te hilahatra amin'ny Jesosy Kristy, te hilahatra amin'ny mpaminan'Andriamanitra, te hilahatra amin'ny zanak'Andriamanitra. Zay foana ny defian'ny démonie ary zay le esprit nanjerana azy tao an-danitra tao. Zay le esprit bibilava serpent. Ary mandinga isika vao nanomboka ny famoronana tao amin'ny sahany edena, ny tantaran'ny Adama sy Eva dia vao nipetraka fotsiny création tamin'ny alalantsika olombelona tao aorian'ny andro voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra, fahadimy, fahaenina ifika olombelona ny foronina dia nilahatra indray ny démonie tamin'ilay esprit roaka fofinaina mahavelona namofon'Andriamanitra antsika ary nosombain'Andriamanitra isika izay être créé animé tao amin'ny sahany edena. Izay le esprit serpent. Ny tena tena ho tsindrina sy asongadina izany atao amin'ity fanazavana ity fifampizarantsika ity miainga amin'ny herin'ny soratra masina dia ny hoe ao amin'ny Baiboly dia miverimberina be da be mihitsy ny resaka bibilava, ny resaka serpent. Fa ho azavaintsika ato anatin'ity fifampizarana ity hoe mila mahafantatra tsara isika ary mila misokatra tsara ny masontsika fa misy vanim-potoana araka ny contexte ny Baiboly dia manambara serpent izay manondro ny asan'Andriamanitra Tsotoa, manondro an Jesosy Kristy mihitsy. Ary misy fotoana ny Baiboly dia manondro ny serpent démonie mihitsy. Ka raha tsy manana ny fifandraisana miorom-paka sy en équilibre tsara tsika ao amin'i Jesosy Kristy dia tsy afaka amantatra an'izay fahasamihafana izay. Zay any tsara voaray antsika.
ny rahantsika mahita arak'ilay sasiteny noetrika teo fa ny genesis zao dia mazava be hoe iza ilay serpent, iza ilay menarana namitaka ny Adama sy Eva dia devoly rainolainga satria ny s'opposé tamin'ny tenin'Andriamanitra izy no inverseny foana ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra no entiny namitaka any Adama sy Eva. Ireto misy tokosy andininy vitsivitsy no entiko hitondram-panazavana sy hitondram-pizarana atao anatin'ity fizarana ity mikasika an'ity loha hevitrintsika hoe ny serpent ity izany. Ny nombre nomerie any amin'ny Torah toko faraky amby roapolo andininy fahasivy efa niresahantsika teto izy ity dia mikasika an'ilay menarana varahana serpent caducé. Nombre toko faraky amby roapolo andininy fahasivy manomboka amin'ny andininy fahefatra hatrany amin'ny andininy fahasivy tantaran'izay. Ho resantsika eo zay rehefa eo. Ny toko sy andininy faharoa dia ny Matthieu toko fahafolo andininy fahavalo ambin'ny folo. Jesosy Kristy mihitsy no miteny rehefa avy nitsangana tamin'ny maty izy hoe izao hoy izy, hoy Jesosy Kristy maniraka anareo ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambody, endre tahaka ny menarana, mora tahaka ny voromailala. Eto dia manondro antsika zanak'Andriamanitra mihitsy Jesosy Kristy hoe monsieur métamorphose ohatry ny menarana isika, mora tahaka ny voromailala. Dia ho azavaintsika eo ihany koa ny amin'izay rehefa avy eo. Ny Matthieu ny Marka toko fahaenina ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo ary ny fahasivy ambin'ny folo akitsika vetivety zay. Marka toko fahaenina ambin'ny folo resaka serpent ihany koa amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Tombotsika amin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Ary izao famantarana izao no anaraka izay mino amoaka demonia amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy, miresaka serpent ihany koa ary na dia misotro zava-mahafaty ara izay izy dia tsy hampaninona azy izany, hametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Eto amin'ity marika ity no tondrantsika fanazavana avy hatrany. Eto amin'ity marika ity dia miteny ny soratra masina, miteny ny fampianarana, miteny ny tenin'Andriamanitra. Izao famantarana izao no anaraka izay mino. Amoaka demonia amin'ny anarako izy, satria misy hery voaray antsika amin'ilay hoe araha-pamantarana isika. Hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy, handray menarana izy. Eto amin'ity hoe handray menarana izy. Ity no tiako tsindrina amintsika, efa nitondrako fanazavana teto fa amafisiko ny fanazavana. Maninona moa no ambaran'ny Baiboly hoe handray menarana isika, nefa tsy hampaninona isika izany. Be da be ny olona no miteny fa le mandray menarana dia mandray bibilava, mandray poizina, mandray serpent, mandray mambanoara, mandray zay zany, fa tsy mampaninona ny mpino izany. Possible misy famarinana zany au temps présent araky ny famanginy Jesosy Kristy, fa ny tena tiako ampitaina amintsika sy ny tiany soratra masina ampitaina amintsika dia hoe mandray menarana izy, dia misy fifandraisana amin'ilay nombre toko faraky amby roapolo menarana varahana izay mibanjinina fotsiny nanasitranana ny zanak'Israely, fa ilay menarana tononona eto dia Jesosy Kristy mihitsy no mbara eto hoe mandray menarana, mandray an Jesosy Kristy, dia tsy haninona isika amin'ny épreuve rehetra sy ny ady rehetra atrehantsika, tsy mampaninona atsika izany. Satria pourquoi hoe Jesosy Kristy menarana? I Jesosy Kristy menarana satria Jesosy Kristy ilay nitsangana tamin'ny maty nanambara arak'ilay toko sy andininy Matthieu toko fahafolo andininy fahavalo ambin'ny folo nitondrantsika sasy teny teo fanambaran'i Jesosy Kristy hoe endre tahaka ny menarana, mora tahaka ny voromailala, dia ny tenan'i Jesosy Kristy no ambarana eo
izay ampitainy amintsika ihany ko hoe lay fahendrean Jesosy Kristy dia mila voaray antsika hoe hendre tahaka ny menarana dia tsy izy akory fa Jesosy Kristy mihitsy lay menarana ny konsiderena ho menarana zay ny banjinina tany amin'ny nombre toko faraiky amby roapolo nomery toko faraiky amby roapolo dia izy lay menarana no sesefana ny venin fahotany zao tontolo zao teo amin'ny azo fijaliana atao a Golgota ary tsara le fanazavana ka satria Jesosy Kristy menarana nomboana teo amin'ny azo fijaliana dia eto amin'ity Marka toko fahaenina amby folo ity ny fampianarany soratra masina hoe mandray menarana izy raisinao lay famonjena Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana raisitsika lay famonjena Jesosy Kristy niotatsika nomboana teo amin'ny azo fijaliana eketsika izay arao tsara ilay fanazavana lay deux tailles ampitay misoratra masina amintsika misy menarana andray menarana izy tsy ampaninina azy izany ary na isotro zava-mahafaty ary izy tsy ampaninina azy izany zao famantarana izao no anaraka izay mino zany hoe ny fotoana zany fahasoavana azo fijaliana omenatsika dia lay mandray an'lay famonjena mandray an'lay Jesosy Kristy miendrika menarana mamitsaka nanao ny sitrapony ndray dia izay ihany koa no tsy maintsy fiainantsika mamitsaka tahaka ny menarana isika tahaka ny namitsahan Jesosy Kristy tsy nandany sitrapony ndray teo amin'ny hazo fijaliana nanambarany mihitsy hoe ny kapoaka izay menindray koa tsy maintsy sotroka be da be zany ny contexte manazava n'lay hoe mahamenarana Jesosy Kristy dia lay toetrany tsy nandà mihitsy ny sitrapony ray fa namitsaka endry tsara tao anatin'izay fietrena izay avec prudence satria lay prudence eto dia ny objectif hoe tanteraka tsy maintsy vita accompli ny sitrapon'Andriamanitra totoa ny ray endre tahaka ny menarana dia izay no ampitainy soratra masina amintsika ato amin'ny Marka toko fahaenina amby folo ity hoe izao famantarana izao no manaraka izay mino a miteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy a misotro zava-mahafaty izy tsy ampaninina azy izany a mandray menarana izy mametra tanana marary izy dia ho sitrana ireny satria rehefa mandray an'lay herin'lay azo fijaliana izay no banjinina fotsiny arak'ilay serpent caducé any amin'ny nombre toko faraiky amby roapolo a isika zay lay fiakaran'lay tahampamonjena zany hoe tsy mibanjina fotsiny ny zanak'Israely a nibanjina ny menarana varahana tandindony Jesosy Kristy any amin'ny nomery toko faraiky amby roapolo fa aty amin'ny Matthieu toko fahafolo andininy fahavalo amby folo a manambara ny tenany Jesosy Kristy hoe endry tahaka ny menarana izy a mora tahaka ny voromailala teo amin'ny hazo fijaliana fantatsika tsara ny histoirany voromailala colombe fa tsy voromailala pigeon akory ny colombe dia manome signification ny fanahy masina ny sokatra ny lanitra any amin'ny filazantsara izany rehefa nataony Jaona mpanao batisa ny zanak'Andriamanitra lay matoa santatra Jesosy Kristy dia nisokatra ny lanitra dia nisy colombe nisy voromailala miendrika fanahy masina nipetraka teo ambony lohany nanambara hoe ity ny zanako malalako izay sitrako izy no enoy mora tahaka ny voromailala tao amin'ny tenany Jesosy Kristy daholo ny fahafenony zany ejero tsara ilay fahafenon'ilay contexte azavain'ny soratra masina amintsika mora tahaka ny voromailala endre tahaka ny menarana satria nampamitsahana araka ny sitrapony ray selon any Torah selon any lala-pamonjena fantanterahany accomplissement an'ilay serpent caducé na mpibanjinina ny zanak'Israely tany anefitra nomery toko faraiky amby roapolo ny fantanterahana dia accompli aty amin'ny Matthieu toko fahafolo andiny fahavalo amby folo ny fainy Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana araka n'lay fantanteran'ilay serpent caducé dia tonga ny tenany Jesosy Kristy mihitsy lay serpent caducé hoe mandray menarana isika misotro zava-mahafaty isika selon any épreuve tsiraray atrehantsika dia tsy mampanenina sika izany mirazotra sy miray lalana avokoa ireo fanazavana rehetra ireo mikasika an'izay contexte ny serpent izay hoe
ny serpent zany zay ambara eto na caducée izy menarana varahana na ilay ambara ty amin'ny matitoko 7:50 hoe endre tahaka ny menarana mora tahaka ny voromailala matioko toko 10:50 sy ilay marika toko 1:40 ny vakitsika teo 7:70 mandray menarana isika de misy hery misy ositra misy délivrance misy fiainana mandrakizay voray atsika lay menarana hoe mandray menarana isika de tsy ampaninona itsika itsony ningidin'izao fiainana izao ny fahafatesana ary ny porofony Jesosy Kristy teo amin'ny fijaliana izany satria tsy nampaninona azy ny nigoka ny fahafatesana tsy nampaninona azy ny fahotana izay noentiny tamin'ny tenany préfiguration antsika izay ato amintsika ny fahotana amin'ny mataranaka Adamaseva-tsika fa rehefa mandray an'le menarana Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana isika dia levina miara-maty ato amin'ny tenantsika izay menarana taranaky ny menarana ny fahotana satria misy Jesosy Kristy tafaombona amin'ny tenantsika an'ilay izy zay le zavatra naseho an Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana hoe tonga menarana mihitsy ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana taranaky ny menarana nateraka nofo an'ilay poids be mila voray atsika izay manome préfiguration atsika izay taranaky ny menarana iza de nitorotoroana tamin'ny ota ozy Davida mpanjaka de izasy anao ihany koa amin'ny mataranaky Adamaseva atsika de ataranaky ny menarana efa samy nanota avokoa izy rehetra ozy ny soratra masina tsy misy manana ny voninahitr'Andriamanitra na de ray ary dikan'izay dia taranaky ny menarana daholo isika rehetra fa misy fahendrena ngatahany soratra masina amintsika hoe endre tahaka ny menarana de lay image ny menarana Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana nisy ny vatana ray fana fahafenony ny tao an-danitra tamin'ny tenany menarana anankiray satria Jesosy Kristy natao tonga menarana tsy nisy endrika nahafantarana azy hoe zanak'Andriamanitra tsy nisy atsarana teny aminy osy Isaia mpaminany tonga menarana izy de raisitsika zany izay endrika famonjena hazo fijaliana izay menarana nisy tenany Jesosy Kristy nanombo an'ilay rasina menarana hazo fijaliana ny ambara eo amin'io Matthieu toko 10:50 koa mitohy anty amin'ny marika toko 1:70 sy 7:20 ary ny 7:20 azonareo ve sarotsarotra lay izy sarotra ary detay be ny fanazavana ao amin'ilay antsiprian'ny soratra masina nitondratsika azy ary zay no anentanako atsika hoe angatao ny fiasan'ny fanahy masina ny erin'ny filazantsara anazava amintsika ny zava-miafina ataoko fitinary ny nombre nomeria toko 120 manomboka eo amin'ny 5 mikasika ny amin'ny menarana varahana hatramin'ny 7 rehefa ny monomonina tamin'ny Mosesy dikan'izay dia ny monomonina tamin'Andriamanitra ny vahoaka Israel dia tezitra Andriamanitra tsoto dia nisy menarana hafa nanaikitra ny vahoaka Israel tany anefitra izay midika fahafatesana lay menarana hafa nanaikitra azy ireo dia rehefa nivalo sy ny baboka ny vahoaka Hebreo hoe diso izahay tamin'Andriamanitra tsoto dia namindra fo azy ireo Andriamanitra tsoto tamin'ny alalan'ny Mosesy dia hoy Andriamanitra tsoto tamin'ny mpaminany tarika voatendry amoaka ny zanak'Israely ho amin'izay endrim-pahafatesana kaikitry ny menarana afo izay misy ny menarana varahana izay nasena ny mpanjin'izy ireo manome image manome endrika Jesosy Kristy sahady fahasoavana afahana miampita amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izay dia zay rehetra mibanjina an'ilay menarana varahana nasain'Andriamanitra tsoto nampanamboaran'ny Mosesy ho banjin'ny zanak'Israely dia tafafindra tamin'ny fiainana afaka tamin'ny fahafatesana. Amen. Aty amin'ny Matthieu toko 10:50 dia manambara ny soratra masina hoe
indre tahaka ny menarana mora tahaka ny voromailala satria za dia maniraka anareo zanak'Andriamanitra ho tahaka ny ondry eo ampovoan'ny ambodi tahaka ny nandrana an Jesosy Kristy dia tianivon'izao tontolo izao. Indre tahaka ny menarana misy resaka metamorfose ao, misy metamorfose eo ho menarana, misy fahendrena raha tovinao fa tsy ilay menarana atao amin'ny sahany edena ilay devoly rain'lainga fa ilay menarana azo fijaliana araka ny fanazavana io tsika teo marika toko fahenina 7:7 sy 8:7 ny amin'ny hoe andray menarana isika dia tsy mampanenina antsika izany, tsy iza ilay menarana fa ilay tondron'ny soratra masina araka ny Matthieu 10 teo hoe indre tahaka ny menarana mora tahaka ny voromailala. Tsy iza io ambaran'ny soratra masina io fa Jesosy Kristy manambara ny tenany lamatoa santatra endry tahaka ny menarana izy, mora tahaka ny voromailala izy nanoloana ny sitrapony ray ary no tanterahana accomplissement accompli izay sitrapony ray izay tsy nolaviny mihitsy ny kapoka izay nomeny ray koa dia tsy maintsy sotroko i Jesosy Kristy accompli teo amin'ny azo fijaliana izay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Endry tahaka ny menarana izy mora tahaka ny voromailala izy. Endry tahaka ny menarana izy satria nanaiky ho ambany noho ny anjery, ho ambany kely noho ny anjery, nanaiky ho olombelona, nanaiky hitafiota noentiny teo amin'ny azo fijaliana daholo ny fahotantsika zanak'olombelona rehetra. Ozy ny mpaminany Isaia hoe tsy nisy hatsarana teny aminy tsy nisy nahafantarana azy tsony hoe ho zanak'Andriamanitra fa zanak'olona brigand menarana. Dia endry tamin'izay endrika menarana izay satria mora tahaka ny voromailala arak'ilay autorité ny men'Andriamanitra rehefa natao batisa Jaona mpanao batisa any amin'ny filazontsara. Ity ny zanako malalako izay sitraka izy no henoy. Nisy kolombo endrika voromailala fanahy masina nampisokatra ny lanitra mipetraka teo amin'ny lohan'i Jesosy Kristy nanambara ny proclamer ity ny zanako malalako izay sitraka izy no henoy izy no santatra en tant que hoe menarana satria isika rehetra izay nateraka tamin'ny nofo dia taranaky Adama sy Eva manota lava tao amin'ny sahany edena taranaky ny menarana. Alleluia. Izay zavatra nazavaintsika rehetra izay contexte nazavaintsika izay dia tsy misy ifandraisany mihitsy amin'ny célébration any Mbappé. Tsy misy ifandraisany amin'ny rivotra politika mitsoka amin'izao fotoana izao. Tsy misy ifandraisany amin'ny fampinanana pozim-boalavo. Tsy misy ifandraisany amin'ny fampiarana herim-pamoretana amin'ny tsy manatsiny ny resaka corruption ny zavatra be da be tahaka izany, ny exploitation, ny fanandevozana, ny zavatra maro be tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra satria ireny rehetra ireny dia ilay serpent Ouroboros i usurpé mangalatra an'ilay identité teo amin'ny azo fijaliana mitonona famanana ny laklean'ny éternité ao anatin'izay hoe usurpation sy ao anatin'izay plagia fakana tahaka izay no ambadiky ireny. Dikan'izay dia ny fanahin'ny politika dia menarana ny ao ambadiky ireny, menarana ilay devoly raha milaza izy dia ny azy ihany no lazainy. Rainy lainga mpandainga tsy ho avy raha tsy hamono andrava andringana izay indray zay côté izay fa tsy ilay menarana Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana. Mila haintsika tsara ny manavaka an'izany. Ary io toerana menarana teo amin'ny azo fijaliana io efa nalany Jesosy Kristy io satria izay mihitsy no mapetraka n'ilay fisandratana sy fisongana. Izany hoe endrika menarana dia tonga zanak'Andriamanitra ary rehefa zanak'Andriamanitra dia nateraka indray izay nateraky ny nofo dia nofo Jesosy Kristy tonga nofo tahaka antsika olombelona nateraky ny fanahy dia fanahy niakatra tany an-danitra indray Jesosy Kristy rehefa après ny 3 jours 3 nuits nitory tany amin'ny maty libéré andreo patriarche rehetra tsara lazan'ny finoana sy marina selon any Torah, marina selon any fahasoavana voahita ao anatin'ny contexte hoe tanaka. Amen. Dia nisy fahateram-baovao santatra Jesosy Kristy nateraky ny fanahy niala tamin'ilay toerana menarana
fa tonga zanak'Andriamanitra izay ateraky nofo dia nofo nijanona teo amin'ny contexte azo fijaliana menarana izay ateraky ny fanahy dia fanahy misy an'ilay métamorphose transformation transfiguration nouvelle naissance indray Jesosy Kristy tonga zanak'Andriamanitra miara-nitoetra miara-miaina n'ilay voninahitra miara-nanana tamin'ny ray tao an-danitra tao aseho any antsika daholo zany satria izany no ho ampitaina amintsika ho fiainantsika ihany koa ahafahan'ny assurance antoka sy ny finoana isy ny fanantenana fitiavana ho velona atao anatintsika fitiavana ny lehibe indrindra Andriamanitra tsy toa Andriamanitra dia fitiavana feny mila voaray atsika izany hevitra ampitain'ny soratra masina izany ahafahantsika manisy différenciation tsara manao séparation mihitsy ny amin'ny hevim-petsin'ny menarana eo amin'ny fiainantsika ny antotsipisina voninahitr'Andriamanitra mitoetra atao anatintsika sy eo amin'ny fiainantsika eo amin'ny asantsika eo amin'ny fiarahamonina isitsika izay sy mialatra voamaso ny vonolona ny corruption ny volamena lasa fonjam-by sy ny sisa rehetra menarana daholo eo ambadika ireny dia tsy ilay menarana Jesosy Kristy fa ilay menarana ray ny lainga tao amin'ny sanitena nandavo atsika tamin'ny alalany Adama sy Eva dia izany no anton'izao zavatra mampikorotana n'izao tontolo izao niady eo amin'ny Amasa sy ny Israela firenena menarana démonie eo ambadika ireny ny fietsehana misy rehetra eran'izao tontolo izao any tontolo ny Dieu dia mamoana ny fitiavam-bola ny fitiavana rehaka ny resaka télé-réalité ny resaka fanaovana intéressé ny filazana lainga ny sitraka aman'olona ny média sy ny zavatra be da be ohatra zany dia ilay menarana démonie daholo no ambadika izany rehetrarehetra izany mino fa voaray anao misadresy manokana amin'ilay namana izay nangataka fanazavana ny amin'ny serpent caducé akony nangataka ny fanazavana ny amin'ny serpent caducé ny amin'ny soratra masina izy par rapport amin'ny célébration Mbappé sy ny célébration Mbappé izay manome image ny hetsiky ny menarana sy ny sofla entin'ny menarana ety amin'ity zao tontolo zao ity dia isan'izany ny resaka mampandihy fitombenana ny resaka hirahira tsy mitondra hira fiderana ho an'Andriamanitra fa hira mambabo fon'olona mahatonga ny olona ho any amin'ny famonotena mivantana na akolaka be da be ny tanora nefa mpandray anjara mavitrika amin'izany manao siny manao contrat satria manompo Dieu de mamona sotratsika rehetra ny amin'izay fanazavana voaray izay ny voninahitra dia ho an Jesosy Kristy rery makasitraka sotraanao zay tsy toa ny amin'ny fizarana ny amin'ny teny ny fametrahanay tsindropeo ao anatin'ny hoe iza marina ny serpent teo amin'ny azo fijaliana iza ilay serpent mpamitaka atao amin'ny sanitena iza ilay serpent sofina mitsoka ity amin'ity zao tontolo izao ity mino atompo fa ianao no manazava ny ampona ihany sy manambara ny sitraponao ahafahanay mahita fahazavana sy zava-pana ambonin'ny fanambarana izay ny fampisaranay telo ahafahanay mandinika sy malina amin'izay rehetra ataonay dia ny aja sy ny dera tompo dia anao irery ihany ianao nanositra ny teny nanositra ny pejy ihany koa manositra ny fampitana manositra ny fandraisana ianao no manokatra ny fonay sy ny masom-pananay ahafahanay mandalina foana ny fahamarinanao ao anatin'ny fietrehana misy eto amin'ity zao tontolo zao ity dia anao irery ny aja Yahweh Elohim ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanambarana sy tombo-kasian'izany vavaka izany amen aleloia raha soatsika rehetra veloma tompoko